Araka ny sary famantarana hitantsika teo sy efa nampahafantarina antsika tany amin'ny fiandohan'ny fandarana tompoko lasy tompoko vavy dia manambahiny ny fandarana inona ny vaovao amin'ity anio ity dia tsy izy moa zany fary zareo avy anivony programme intégré d'assainissement d'Antananarivo phase 2 na ny chapia 2 moa zany raha ny marimarina kokoa dia tetikasa fandarana asa izay amitsinjo ny vahoaka Antananarivo amin'ny fiarovana ny lemaka Antananarivo rehefa tondradrano andiany faharoa raha hoe adikatsika amin'ny teny tsotsotra izay tsy amin'ny akavanana atsy ary dia misy ny misa ny navika rakotondraina iza responsable QHSE avy amin'ny Inframad mission de contrôle et surveillance des travaux miarabanao tompoko ary dia misaotra anareo mivahina ato anatin'ny fandarana inona ny vaovao tompoko fa miaraka ampijery manaraka ny vaovao ihany koa keny ary ato amin'ny akavanako ato ihany koa za eo akaikiny eo misy an'Andriamatoa Andria Manamposo Lova Marcelin chargé d'études techniques ao amin'ny CG PIA 2 miarabanao ihany koa ary tonga soa ato anatin'ny fandarana miarabanareo tompoko dia faly miaraban'ny mpijery rehetra koa eny ary izy ireo moa zany no vahiny fandarana mitianyty araka ny fanambarantsika teo efa nisy ihany ny tompona andraikitra ao anatin'ny PIA 2 izay tonga tato anatin'ny fandarana omaly izany hoe toy an'izay ihany koa zany raha antsika amin'ity anio ity satria fampafantarana fotsiny aloha no omaly fa androantsika efa somary miditra amin'ny antsipiriany fanay izany aza dia somary amitina kely ny zava-nisy omaly izy ireo ny amin'izay fampafantarana foya ny PIA 2 izay ihany tompoko ny PIA 2 moa na programme intégré d'assainissement d'Antananarivo phase 2 tsika zao eo ambany fiahin'ny ministèran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ary famatsim-bola avy amin'ny agence française de développement dia misy koa subvention avy amin'ny union européenne dia misy koa ny anjaran'ny État efa misy moa ny phase 1 zay nametrahana station de pompage anankidimy sy curagen'ny canal Andriatany fa amin'ity phase 2 dia misy ny travaux dingana voalohany ny OP1 zany ao amin'ny Antanimena sy Analakely dia ao amin'ny OP2 Mahamasina zay ho resahantsika eo rehefa avy eo eny ary araka ny efa nambarana moa dia somary efa hiditra amin'ny antsipiriantsika raha toka hoe fampafantarana fotsiny no nentina tamintsika aloha omaly natao ihany koa ny fivanianan'izy ireo tahaka izao araka nambarantsika teo mba hoe ahafantarany mponina Antananarivo sy ny manerana ny Madagasikara mihitsy hoe inona izany PIA 2 zany inona izany tetikasa izany efa ato amin'ny Andria Manamposo Lova Marcelin ihany koa moa zany ny micro dia hotoizako aminao ny fametrahana ny fanontaniana mikasika indrindra ny tena hoe votoatiny asa zany zay totosaina amin'ity PIA 2 ity ny asa amin'ny ankapobeny fa eo ihany koa ny resaka hoe ora sy ny fandrindrana zany ora zany eo ihany koa ny resaka hoe fandrindrana ny eny anivon'ny fifamoivoizana eny manahoana tompoko no mikasika an'izay tompoko ny tanjon'ny projet moa zany dia iadino ny tondradrano eto Antananarivo izy io moa zany ninga tamin'ny CMA directeur zay natao tamin'ny PIA 1 dia anisan'ny prioritaire atao anatin'io zany ny OP1 sy ny OP2 tamena Analakely sy Mahamasina mahakasika ny asa akapobeany dia raha ho an'ny Antanimena dia misy tranche efatra dia menga avy aty amin'ny Poasary izy dia mandalo an'iny Makoro iny dia ery amin'ny fiviliana makany amin'ny Malakamy iny tsofoka amin'ny couloir de Malakamy zay ny asa ny Antanimena ho an'ny Analakely indray misy tranche valo eo izy ny tranche valo aty Mboto Filao dia makaty aorinan'ny lapan'ny tanàna dia mandalo amin'iny alohan'ny lapan'ny tanàna iny dia manenjika ary amin'ny petite vitesse
dia mitsofoka makany misy ovoid ao ambanin'ny Matarello dia mandray an'Andriatany. Zay zany no any Tamena sy Analakely ho any Mahamasina indray misy transa valo koa izy dia mingy avy aty amin'ny lalana miakatra an'Akadalalana iny dia makaty amin'ny atsimo aty amin'ny bazar de quartier dia makaty manenjika aty amin'ny commissariat de police dia mivarona ao Anosy. Zay ny ilany avy aty atsimo fa ny avy aty avaratra indray dia miainga eo amin'ny bazar de quartier dia mahazo an'ny Tométal iny dia aty amin'ny Sainte-Famille dia mandray eo amin'ny commissariat de police eo ihany. Ny fandaminana akapobean'ny asa moa zany dia zay no antony hoe nanaovana azy par tranche dia mba ialana am'ilay fanelingelenana eo anivon'ny amin'ny mpivarotra ny circulation. Zay zany nanaovana iny mahakasika an'ilay horaire de travaux iny ohatran'ny orinasa rehetra ihany zany aloha mipetraka fa misy kosa fotoana ohatra ny asa tsy maintsy atao amin'ny ora spécial zany ohatra hoe amin'ny alina. Misy zany amin'ny alina misy fanapahan-kerana asa ihany atoandro misy fa amin'ny alina ihany misy. Eny ary zany hoe mety aharitra firiny eo zany ny fanatanterahana n'ity tetikasa PA2 ty raha hoe izay fanazavazavaanao zay. Raha ny asa reto asa akapobe ndraika dia maharitra eo amin'ny 24 mois eo fa raha ny projet PA2 dia maharitra 10 taona. Eny ary mety mbola misy moa ny fanontaniana apetraka aminao rehefa avy eo fa somary hivadika kely atsy amin'ny misa ny navika rahakoto indraina indray sika efa nampahafantarana teo izy tamin'ny fiandohan'ny fandraisana ny vahiny teo mikasika indrindra ny resaka hoe fiarovana sy ny ireo fepetra maro samihafa izay raisina ao anatin'izao fanatanterahana ny tetikasa PA2 izao satria mazava ho azy any anatin'ny fanatanterahana ireny tetikasa ireny tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa misy ny fepetra maro samihafa raisina izay mety hoe misy ny fitsipika aloha raisina apetraka ho any ireo mpanatanteraka ny asa dia misy ihany koa anefa ny fiarovana ireo ponina amin'ny fanatanterahana ny asa ihany koa satria mety misy hitatsika rehefa misy asa goavana tahaka ireny dia misy ihany koa izay fepetra izay eto angamba ny tompona andraikitra tena hoe anazava amintsika an'izay hoe inona avy izay fepetra raisina amin'ny fanatanterahana ny asa PA2 izay. Sotra ndrindra maniny fitenenana araka ny voalaza teo dia hoe goavana le tetikasa atao eto Antananarivo amin'ny goavana zay dia ambony kokoa zany mety hitrangany loza eny anivon'ny fiarahamonina satria raha malala fa le tetikasa dia tena hoe en centre ville zany hoe ety ampovoan-tanàna le izy no andeha ao anatin'izany dia tena misy tokoa ny fanelingelenana amin'ny resaka fifamoivoizana sy amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka dia ny antosina moa zany dia nampafantatra ny vahoaka hoe amin'ny goavana zay etsaka kokoa loza mety hitranga dia tsy maintsy mametraka fepetra zany ny projet zay takina mihitsy takin'ny mpamatsy vola ihany koa zay mba atotosa somatsara ny tetikasa. Ny fepetra voalohany anisan'ny tena hoe lehibe amin'ny fiarovana sy fisorohana ny loza dia ny fanentanana aloha no natao voalohany. Fanentanana eo anivon'ny fokotany izay tena hipetrahan'le asa many Tanimena sy secteur Tanimena sy Analakely, Mahamasina sy Anosy. Natao ny fanentanana satria tsy maintsy isy ny fahatapahan'ny lalana dia tsy maintsy misy zany fifandrindrana vaovao nefa ny fifamoivoizana na ny ho an'ny olona mampiasa lalana na ny olona mampiasa tomobila ho an'ny mpandeha an-tongotra ny mpivarotra ny toeram-ponenana dia voakasiky ny io mety ho fanelingelanana an'io daholo dia ny akoatran'ny fanentanana eo anivon'ny fokotany dia natao ihany koa
ny marquage rehetrarehetra ny fametrahana ny takelabia ho famantarana hoe misy asa mandeha ny fanondronany lalan'ny mpandeha tongotra sy ny fiara zany a hoe mivily makasy satria napetraka ny déviation ao anatin'ny fepetra fisorohana izay a ho an'ny mpandeha tongotra ho an'ny manodidina zany a sy ny mpandeha tongotra ny akoatran'izay a ho an'ny chantier manokana dia tsy maintsy nofefena clôturena tanteraka zany a ny faritra iasana manarak'izay a dia manana ihany koa napetraka ihany koa ny fiara-miasa miaraka amin'ny polisy pirenena sy ny polisy municipale ho amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana iarovana amin'ny mety ho loza ny fifamoivoizana mety hitranga satria fantatsika faritra tena be olona le faritra andehanany asa amin'izao somary alanatsiny aloha atsika izay manaraka amin'ny fahitalavitra no ny fisiany fahatapahany jiro moa zany a fa atsika tao amin'ny onjapeo dia mitohatrany izay hoe fampitana izay rehefa misy an'izay karazana fanatanterahana asa tahaka an'izao ihany koa dia tsy maintsy atao mafonja foana ny ataoko hoe fitantanana na fandrindrana amin'ny mety ho fisorohana sahady ny riska ny sign'ny loza manahoana ihany koa mikasika an'izay ho an'ny mizara roa zany le izy nakiray ho an'ireo mpampiasa lalana ary misy koa ho an'ny mpanatanteraka ny asa mivantana fitsipika tsy maintsy arahana ao anatin'izay a dia ny fametrahana ny takelabia mampilaza ny fisian'ny asa ao anatin'ny faritra voadidina ao anaty fety zany ho an'ny mpiasa manokana ao anatin'ny chantier zany dia tsy maintsy manaraka ny atao hoe manana ny fandrindrana ny plan d'hygiène sécurité manaraka an'iny mpiasa tsy maintsy misy alalana ny fidirana sy fivoahana ao anatin'ny chantier dikan'izany ny olona ivelany a tsy afaka miditra ao anatin'ny chantier mihitsy raha tsy nahazo alalana manokana manao ny fanamiana fety miasa manokana izay ilaina ao anatin'ny chantier dia ny mpandeha ihany koa zany a dia efa voarindra ny lalana mba hizotra amin'ny toerana efa voasorotra andehanany mpandeha atongotra ary ny mpampiasa lalana koa tahaka ny famovizana mandeha kodiarana dia efa misy lalana natokana ao amin'izay ihany koa zandretritrerany a dia mba ho fisorohana ny loza daholo manahoana raha hoe misy trangana misy loza tampoka amin'seho a aiza avy hatrany no atonona aiza avy hatrany no alea manantona ny tompona andraikitra ve sa manahoana ny mety hoe mba hampahaingana tsara nyle vonjovona ao anatin'le salatry hoe misy loza dia manahoana mikasika an'izay ny mahakasika ny fitrangana vona ao anatin'ny enenivony chantier zany a dia voalohany indrindra alohany a dia ny mametraka manantona ny tompona andraikitra akoatran'ny fanokanana fiarovana an'le trabolona dia manampy mampandrea ny mpandraikitra tompona andraikitra voalohany a na eny amin'ny chantier a na ny eny amin'ny mpandrindra ny fifamoivoizana na ny antony sapeur pompier a fa efa misy ny tonga dia tompona andraikitra zany afaka mandray a ao anatin'izay eny azy ny zana moa zany hoe nampahafantarina antsika rehetra izay satria araka ny nambarany tompona andraikitra teo dia anisan'ny hoe toerana tena be mpifamezivezy zany mahamasina antany mena izany a tsara ny fampahafantarana an'izany any olom-pirenena hoe efa misy anie zany fepetra rehetra raisiny zany fa tsy hoe mandeha fotsiny ilay fotodravitrasa sy ilay fandaharana asa dia tsy misy an'izay fa efa misy zany a izay fepetra maro samihafa izay napetraky ny piado izay a amin'ny fiatriana ireo loza ireo ambana maro samihafa satria hitantsika fa matetika rehefa misy ohatran'ireny dia matetika ihany koa ny loza mitranga amin'ny maha hoe loza azy a dia indraindray tsy ampozina izay loza izay fa eo ihany koa rehefa mandalo eo tianareo dia tsara foana ny mitondra ny ataoko hoe afatra maro samihafa izay tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy indrindra moa zany a ny vahoaka n'Antananarivo izay tena voakasika tetetika say ity a mino fa samy manana n'izay afatra izay a ampitaina ianareo amin'ny atandro any averina kely aloha zany a fa hoe goavana le
le fotodrafitrasa misy eo amin'ny na eo mamasina fotsiny zao ohatra misy eo amin'ny 6 mètre eo ny largeur dia tsy maintsy misy zany ny fanelingelenana kely amin'ny circulation sy na mampandeha tongotra ary voaelingelina ny afatra zany dia manentana ny vahoaka mba hanaraka ny fandaminana sy mba hanaiky ny fandaminana zany fa tombontsoa iraisana le izy zavatsoa no azontsika eo rehefa eo iny ary eny to dia satria moa fiarovana andresaketo fiarovana miaina dia andraikitry ny rehetra ihany tokoa zay dia averina mamerina trano ny fanentanana ho any rehetra mpampiasa lalana rehetra mba anaika ny anaja ny fepetra napetraka mba ho fiarovana ny aina makasika ny fotodrafitrasa mandeha amin'izao dia mangataka faharetana sy fitandremana trano indrindra moa amin'izao akaiky ny asaramandro izao dia betsaka kokoa ny famovoizana dia mangataka trano ho mailo rehefa manakaiky ny toerana fiasana kasitraka tompo eny ary mankasitraka anareo a ny vahiny tato anatin'ny fandarana Inona no Vaovao tamin'ity androany ity eny ary dia zareo teo anivon'ny PA2 ampatsahivina trano no niaraka tamintsika tamin'ity androany ity efa nisy ny tompon'andraikitra hafa noraisina omaly nisy indray ny tompon'andraikitra hafa noraisika tamin'ity androany ity ary mbola isy ihany koa ny tompon'andraikitra hafa izay horaisina ho amin'ny rahampitso alakamisy ampafantatra anoya izay tetikasa ny PA2 izay fanambarateo anisan'ireo tetikasa goavana izay tanterahany eto Antananarivo amin'ny fiarovana n'Antananarivo amin'ny tondra-drano indrindra moa zany eny amin'ireo lemaka dia fanambarateo ny eny an-tanimena ny Mahamasina sy ny sisa izay mbola hoentina amintsika ihany koa ny toy izay fampahafantarana izay sy ireo ataoko hoe pitsopitso ny ara-teknika rehetra ho amin'ny rahampitso ihany koa anatin'izay rehetra izay fa tapitra aloha ny fotoanantsika atao anatin'ny fandraisana ny vahiny dia efa miomakomana sady ihany koa isika rehetra hiditra indray ao anatin'ny antso mivantana hiato kely tsika dia rehefa avy eo ary